Amintsika manakariva anie ny fiadanana dia tombo amintsika manakariva koa ny fahalalana tsaran'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy eto amintsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay raha eo amin'ity alahady voalohany manaraka amin'ny Pasika ity, izay mbola manako akamponay nandesinao ny hafatesanay ny fotanay nandesinao ilay devoly fahavalonay satria tonga mpandesy izay hony amin'ny Kristy Jesosy ilay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Dia miteneny ianao Jesosy fa mangetaetanao ny fanahinay. Misaotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Amin'ity alahady voalohany manahaka ny Pasika ity dia miboky Obolana toko 10:12 voalohany no anjara mofinaina antsika. Obolana toko 10:12. Ity alahady ity moa dia alahady ny toeram-pamonjena zaza na Topaza izay taizana ireo ankizy izay tsisy pia, dia ireo ankizy madinika kely misy 9 volana azy ireo, anak'olo izy eo 9 volana, izay tezaina eny amin'ny Topaza Ambohiposy na toeram-pamonjena zaza eny amin'ny Efitsikema Topaza Ambohiposy. Eto ry havana dia ny anjara mofinaina antsika dia ny Obolana toko 10:12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany lahatsoratra masina izany. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Ny rena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoana inona na inona, fa ny famarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah mosarena ny fanahy marina, fa ho fanany faniriany ratsy fanahy. Ny tonga malahelo sy mirava-tanana amin'ny asany. Ny tonga malahelo ny mirava-tanana amin'ny asany, fa mampanakirina ny tanany masoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka endry, fa izay simbitovy amin'ny tao-bitsajana no zanaka mampahay menatra. Fitahiana no lohan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavaratsy fanahy. Akasitrahana ny fahatsiarovana ny marina, fa oloa ny anarany ratsy fanahy. Izay endry am-po no andray ny didy, fa ho lavo ny atalamahavavy. Izay mandeha tsy misitsiny no mandeha matoky, fa izay manesia amin'ny alehany dia fantatra. Izay mamaso manome alahelo, fa ho lavo ny atalamahavavy. Loharanonaina ny vavan'ny marina, fa loza mandrakariva ny vavan'ny ratsy fanahy. Ny fankalana dia manisika aty, fa ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny famarinana, ny teninao amin'ny famarinana. Eto amin'ity boky Obolana ity ry havana dia ilay fahendrenana ananao dia tonga fiainanao dia vakin'olona izay mahitanao. Eto mantsy dia lazaina hoe fitahiana no amin'ny lohan'ny marina, izay mandeha tsy misitsiny no mandeha matoky. Fitahiana no amin'ny lohan'ny marina, izay mandeha tsy misitsiny no mandeha matoky. Ahoana no atokanao olo-marina? Tsy afaka ho tonga olo-marina izasa ianao raha tsy mino an'i Jesosy. Izay rehetra mino an'i Jesosy no tsy elohany, izay mino an'i Jesosy no voavonjy, izay mino an'i Jesosy no tsy voaloka. Izany no olo-marina. Ka raha mitoetra tsara amin'i Jesosy ianao dia ny fafy alohan'ny zavatra rehetra dia amin'i Jesosy. Fitahiana ho anolohan'ny marina, ka miteza ianao mitoetra amin'i Jesosy. Izy ilay marina manafaka, izy ilay marina mampahery, izy ilay marina manisy ny dianao ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto dia misy zavatra mahafaly havana. Loharanon-aina ny vavan'ny marina. Loharanon-aina ny vavan'ny marina. Raha mandeha amin'ny fahitsiana sy mandeha araka ny Kristy tokoa izasa ianao, dia tonga loharanon-aina, tonga fitahiana. Dia marina aminao ny bokin'ny Genesisy hoe
ho fitahiana tokoa ianao ho fanasana fahazavana ary indrindra fitahiana ho an'ny firenena izy miteny zasy ianao ao amin'ny Kristy le marina tsy miova masemiha manak'izay le marina manafa tsy manosy botanana anao izy fa mandeha izy rehetra manatona azy Kristy manatona ny Kristy dia nanatona anao izy dia fitahiana tokoa ny fiainanao ary tsy izany ihany fa loharanon-aina koa ianao dia izany tokoa anie zasy ianao ambara-piavan'ny Kristy amin'ny lanitra sy toetra tsara amin'ny Kristy ary fikatra tamin'ny Kristy satria izy le loharano boka tsy mitritra dia ny fanahy masina minanono izany amen dia raha sy misaotra anao izay raha eo no diandro ankalazananao noho ny amin'ny fitaizana ny hoe zaza kamboty eny amin'ny toeram-pamonjena zaza eny amin'ny boribotsy laoty misaotra anao izay raha eo fanavilanao hevitra ny madinika hoe misaotra anao izay nameno anay amin'ny fitiavanao mifonay tsirairay avy dia aza vita tamin'ny fandriamanitra satria arakaraka nataonay tamin'ireny madinika ireny rehefa nataonay taminao dia ampahirezy zay tsy raha vavitanana hanoana sy hevitra angeny ary angatabavaka amin'ireny manakariva angatabavaka ho an'ireny manakariva sy tomponanaikao aminy mba tonga fitahiana tokoa olona beazonao sy karakainao tiana izany toeran'izany sy loharanon-aina satria Kristy no manjaka ao ary Kristy ilay fiainana manak'izay sy minoazy dia tsy miloka fa zay minoazy dia velona manak'izay sy manana ny fahamarinana satria tsy voeloka isika kay niary vavaka hoe rainay izay nandana mosina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sikaponao etỳ tany tahaka ny an-danitra nenay niny anasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelany izay oloka taminay izany tononay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy no mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay amen tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaranay zanak'afana maso zao raisan'ny finoana sy fitiavana ary fanantenana izany mitanareo ny tompo ka miaro anareo mampamirapiratra ny tavolonareo ny tompo ka mamindra fo aminareo manandratra ny tavolonareo ny tompo ka manome anareo fiadanana voninahitra ny ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen